Raha izay ny mahakasika ny baolina kitra ho an'ny sokajy lehilahy dia ankizivavy misy 520 teto Antananarivo no namporisihana ho tia baolina kitra tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa avy amin'ny FIFA Live Your Goals ny talata maraina teo tetsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina. Maro ireo ankizivavy eto amintsika no mankafy an'izany taranja baolina kitra izany izay tafiditra ao anatin'ny politika ny komity manokana ny baolina kitra vehivavy eo anivon'ny federasiona malagasy ny ity taranja ity amin'ny hampiroboroboana sy ampitomboana trany ny isan'ireo ankizivavy malagasy tian'izany baolina kitra izany. Ny taona 2024 ny tsiro ny hevitra teo anivon'ny FIFA nandritra ny fiadina ny amboara eran-tany tany Allemagne amin'ny fandaharana asa any an-tanànan'ny ankizivavy sy ny vehivavy ankafy sy lalaon'ny baolina kitra. Tamin'izany ny foronan'ny tetikasa Live Your Goals. Tsy diso anjara tamin'izany tetikasa izany ihany koa ny malagasy izay miezaka mametraka amin'ny toeran'ny baolina kitra vehivavy tao anatin'ny taona vitsivitsy izay. Ny alarobia maraina teo ary dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny kianja Mahamasina ny tetikasa Live Your Goals ho an'i Madagasikara. Ankizivavy miisa 520 eo anelanelan'ny 9 ka hatramin'ny 420 taona avy amin'ny SOS Village d'Enfants, fikambanana 4 rehefa Alasora ary ny ONG Zazakely ary no nisantatra izany hetsika izany tamin'ny fanokafana io. Mpampiofana miisa 520 mampireo mpikambana ao amin'ny ekipam-pirenena malagasy ho an'ny sokajy vehivavy no nanoro sy nampizatra ireo ankizivavy ireto ny fototry ny baolina kitra amin'ny alalan'ny atele miisa 5 Samy ataon'izy ireo amin'izany avokoa ny karazan-javatra rehetra mety ho hita eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra. Izany natao dia mba hisarihana azy ireo ity taranja ity. Etsy ankilan'izay dia mifanojo amin'ny fandaharana asan'ny komity manokana misahana amin'ny baolina kitra vehivavy eo anivon'ny federasiona amin'ny fanentanana sy fampitomboana ny isan'ny vehivavy malagasy manao ny taranja baolina kitra ihany koa ny tetikasa Live Your Goals raha ny nambaran'ny Patricia Radjerarson. Santatra ihany moa inona atao teny amin'ny kianja Mahamasina iny fa mbola hotohizana any amin'ny faritra ity tetikasa Live Your Goals ity atao anatin'ny 4 taona manaraka. Tsara manamarika fa nanana solotena tamin'izany fanapaharihana ny tetikasa Live Your Goals izany malagasy dia i Ranja Mahatovo izay mpikambana ao amin'ny komitin'ny baolina kitra vehivavy eo anivon'ny FMF ihany. Tonga nanokatra ity fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa Live Your Goals ity moa ny komity mpanatanteraky ny FMF vitsivitsy ny tarihan'ny filoha lefitra voalohany Doda Andriamiasasoa.